Makasika ny kanto maranantsika ny fotoana etsika lehibe momba ny hosodoko sy ny sary sikotra no ampiratina etsy amin'ny côté jardin nosy vavaka talenta maro no mikambana mifangarany koa hanomezana fahafampo an'ireo mpitsidika. Artista manana ny maizy azy mpiisa efatra avy amin'ny sehatra ny fanaovana hosodoko sy ny sary sikotra no miaraka mampiraty ny asa tanana etsy amin'ny efitrano be ny côté jardin etsy anosy vavaka itranony Zak Edith ary Giuseppe De Rossi no misolo tena ny sehatry ny hosodoko, i Guillaume kosa avy amin'ny Forest Déco no misahana ny sehatry ny sary sikotra. Ramatoa Dominique Vot izay mpanao hosodoko manana ny maizy azy ihany koa no tobokevitra amin'ny fanatotosana izao varotra fampiratiana etsy amin'ny côté jardin izao. Araka ny fanazavana ny meno dia namany avokoa ireo artista miisa efatra, manan-talenta izy ireo izy, tiako ny asa vitany. Tsy mitsahatra mitondra zava-baovao hatrany izy ary mamokatra zavatra misongadina sy mahatalanjona. Natao ihany koa izao varotra fampiratiana izao noho ny fangatahana sy ny fitiavan'ny olona maro ny isangan'asan'izy ireo. Hita araka izao sary izao fa dia tena manan-talenta, manana aingam-panahy ary mahavita zavatra tokoa ireo artista miisa efatra mampiratra ny sangan'asany etsy amin'ny côté jardin etsy anosy vavaka ireto. Tao anaty lanonam-pianakaviana no nanokafana tamin'ny pomba ofisialy ity varotra fampiratiana ity izay aritra efatr'andro. Dia ny sary mahafinaritra ny ihany koa tompoko lasitoko vavy no isarahantsika ary amin'ity takarivany alakamisy ity isaorana feno ianao nanaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao mifamehy fotoana etsika amin'ny fotoana manaraka veloma tompoko.